Ampifaliana trano no hiarabako antsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankohonanao. Tamin'ny herinandro iny isika tamin'ny tapabolana tamin'ny herinandro iny dia nahita isika ireo karazana sakana folo izay hojerentsika miandalana eto tokoa, ary amin'ity androany ity isika dia hijery ny sakana faharoa araka ny tenin'Andriamanitra moa izay nomena antsika dia Korinthiana voalohany toko 9:1-5 ka hatramin'ny faha 11 dia nahitantsika karazana sakana folo ary ato amin'ny tenin'Andriamanitra moa dia mbola maro ireo sakana izay hoe tsy ahafahan'ny olona mandova izany, fa araka ny tenin'Andriamanitra io dia ahitantsika karazana sakana folo izay tsy ahafahan'ny olona mandova an'Andriamanitra, satria ny tanjon'Andriamanitra amin'asy ianao dia hahatonga na senao ho mandova an'Andriamanitra sy hahatonga na senao ho piray lova amin'ny Kristy Jesosy. Tsy natsoina fotsiny zasy ianao hoe hanompo an'Andriamanitra, tsy natsoina fotsiny hoe ho zanak'Andriamanitra, fa ny zanaka dia nantsoina handova. Amen. Ka dia hiditra avetransika raha ny sakana faharoa. Ny sakana faharoa dia ny mpitsangajanga. Ny mpitsangajanga dia tsy afaka hiditra ao fanjakan'Andriamanitra, na hoe ny fitsangajangana dia sakana faharoa izay tsy ahafahan'ny olona mandova. Ato amin'ny tenin'Andriamanitra ohabolana toko 9:2-7 sy 7:7 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe izay mijangajanga vehivavy dia tsy ampisaina, izay tanimba tena no manao izany, voakapoka sy afa-baraka izy ary tsy ho afaka amin'ny tondromolotra. Amen. Eto dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa ny olona na ny vehivavy izay mijangajanga amin'ny lehilahy na ny lehilahy izay mijangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ampisaina, izany hoe olona tsy ampisaina, olona adala. Ny olona tsy ampisaina moa dia mazava ho azy dia olona adala, olona te hanimba tena hozy izy. Ny tenin'Andriamanitra no manao izany, olona manimba tena ny mpijangajanga ary olona izay fa voakapoka sady sy olona manala barahatena. Amen. Ary olona tsy afaka amin'ny tondromolotra, izany hoe tsy afaka amin'ny henatra izany, tsy afaka amin'ny henatra, tsy afaka amin'ny resadresaky ny olona, ataon'ny olona firesadresahana. Ato amin'ny Levitikosy ihany koa, Levitikosy toko 12 dia ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aza mandry amin'ny vadiny namanao handoto ny tenanao aminy, aza mandry amin'ny vadiny namanao handoto ny tenanao aminy. Mazava ho azy fa ny olona izay mandry amin'ny vadiny namany na ny olona izay mandeha miara-matory amin'ny vadiny namany dia olona miaina ao anatin'ny fitsangajangana. Ny dikan'izany dia olona mandoto ny tenany ary ny olona maloto dia tsy afaka hiditra ao amin'ilay tanàna masina. Amen. Ny fijangajangana izany dia fandotonao ihany koa ny tenanao. Ny mpijangajanga dia mandoto ny tenany, dia olona tsy ampisaina, olona adala, olona manimba ny tenany, olona izay manala barahatena ary olona tsy afaka amin'ny tondromolotra, amin'ny henatra na amin'ny resadresaky ny olona izany. Ny olona mpitsangajanga ihany koa izay fahafantarany be sy maro dia hoe olona izay efa ao anatin'ny tokantrano, olona manambady nefa miaraka amin'ny olon-kafa izay tsy vadiny. Tena marina izany satria rehefa ny lahy sy ny vavy ny fanaiky teo anatrehan'Andriamanitra, satria ny atao hoe mpivady, ny antsoina hoe mpivady dia lehilahy sy vehivavy izay ny fanaiky teo anatrehan'Andriamanitra ary teo anatrehan'ny olona. Ny fanaiky satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe moa ho tafaradalana vandro raha tsy efa ny fanaiky, dia izany tokoa hoe matoa antsoina hoe mpivady dia ny fanaiky teo anatrehan'Andriamanitra, teo anatrehan'ny olona. Ny vavy olombelona voalohany indrindra fanambadian'ny lahy sy ny vavy dia Andriamanitra, ary izany indrindra no tsy tokony hanaovana kitotoa ny mariazy izany na ny fifanekena izay atao eo amin'ny alitara izany, ary tsy voatery hoe eo amin'ny alitara ihany fa voalohany indrindra ny
tenanao raha kristianina ianao dia ianao ny tempolin'Andriamanitra, ianao ny tempolo ny fanahy masina, ka izay fifanekena rehetra ataonao dia tadidio tsara fa eo anatrehan'Andriamanitra satria ny tenanao ny tempoly. Ary izany indrindra no matetika no ataon'ny olona mbany zavatra izany fifanekena izany, fa raha ny olona anankiray izay tena hoe manao zava-dehibe tokoa izany amin'ny fifanekena izany, ary fantany tokoa hoe ilay Andriamanitra lehibe, ilay mpitsara lehibe, ilay vavolombelona lehibe no vavolombelona ny fanambadiany, dia mino fa ny tsirairay avy rehetra na lehilahy na vehivavy dia tena hoe manana fahatahorana an'Andriamanitra ary manaja izany fanambadiana izany ary manaja ihany koa ny vadiny. Amen. Ny tsy voatery ny antsoina hoe mpivady ihany koa no tafalatsaka amin'izany fitsangatsangana izany, fa na dia ny célibatera ary ny célibatera ihany koa dia na dia mbola ataoko hoe mbola hoe manam-pikasana hivady na dia fa ny fampiresaka ary izy fa hivady kanefa miaina tahaka ny mpivady zany hoe miray manana firaisana ranofa dia mitsangajanga eo anatrehan'Andriamanitra, ary te hiditra lalina betsaka amin'izay ihany koa na dia ny célibatera ary kanefa izay araka ny napetrako ny tompo amiko kanefa mifanorokoroka tahaka ny mpivady dia mitsangajanga eo anatrehan'Andriamanitra. Ny célibatera ihany koa na dia izay tsy tokony hifampikasokasoka ara-batana satria dinio tsara anie ny tenin'i Jesosy Kristy atao amin'ny Mateo 5:20 hoe hoy izy Jesosy hoe fa izay mijery vehivavy ilazy dia efa mitsangajanga taminy tampony sady, fa izay mijery vehivavy ilazy dia mitsangajanga taminy tampony sady. Ary te hilaza aminao ihany koa hoe izay mijery lehilahy ilazy dia efa mitsangajanga taminy tampony sady. Eto Jesosy Kristy dia tsy miteny hoe izay miray amin'ny lehilahy na hoe fijerevana fotsiny tenenin' Jesosy Kristy, izany hoe ny fijerevana fotsiny. Ny fijerevana dia izany hoe misy fitsiritanao, mety misy fanirin-dratsy ao. Ary eto dia na ho an'ny célibatera na ho an'ny olona manambady dia izany hoe ho anina manambady izany na ho an'ny célibatera izany. Tsy voatery hoe ny mety hoe ny manambady ihany mety mitsiritra olon-kafa ankoatra amin'ny vadiny, fa na dia ny célibatera ihany koa ary te hilaza amin'izany fa na dia efa vonina ary nareo hifanambady, vonina efa mifampiresaka nareo fa hivady tokoa, ka ianao raha lehilahy vonina hampakatra ny raha vehivavy ary ianao raha vehivavy vonina hanambady any raha lehilahy, dia tadidio tsara fa raha misy na fieritreretana fotsiny dia tadidio tsara fa fitsangajangana izany eo anatrehan'Andriamanitra. Maika moa fa hoe ny fifampikasokasoa ny vatanareo sy ny fifanorokoroanareo tahaka ny efa mpivady anareo dia tadidio tsara fa fitsangajangana eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ary misy ihany koa izay antsoina hoe célibatera kanefa ihany koa dia miray trano tahaka ny olona mpivady dia mitsangajanga eo anatrehan'Andriamanitra, izay antsoina hoe tokantrano maso. Ary ianao izay ao anatin'izany dia matombola mpandrenesin'Andriamanitra. Ny teniny moa tsika androany dia tsy natao hanameloka antsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manameloka. Ny tenin'Andriamanitra tsy natao hanameloka antsika fa natao hanitsiana antsika, natao hitondrana antsika ho amin'ny marina rehetra, hanazava antsika. Ka dia amin'ity androany ity raha nandre izany tenin'Andriamanitra izany ianao dia ny tanjon'Andriamanitra dia ny reglenao ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra, hialanao amin'ny ratsy ka ny
ireglenao ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Raha eninao ny feo an'Andriamanitra izay mitaonanao amin'ny fahamasinany dia mibeba ianao, ekeo ny fahadisoanao ary mialahy amin'izany. Amen. Eny fanahy masina anie hanazava ny sainao ary hampirisika anao mba tsy hahatonga anao intsony ho tafandromandry manoloana n'izany tenin'Andriamanitra izany ary manoloana ny fiainanao. Fa ny tanjon'Andriamanitra anao dia ny hamonjena anao, ny tanjon'Andriamanitra anao dia ny hanafaka anao. Amen. Ary izany indrindra eny nandefasany an' Jesosy Kristy tsy hanameloko atsika fa araka ny tenin'Andriamanitra izay lohateny lehibe na hoe ny teny izay nangalantsika n'izao tenin'Andriamanitra izao dia ao Korintana 1:9 dia hoe eo amin'ny 1:11 fa efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Izany hoe efa nisy ny teo efa nisy ny olona izay nanao tahaka anao, fa nosasan'Andriamanitra izy, niodiovin'Andriamanitra izy, no hamasinan'Andriamanitra izy. Ka raha Andriamanitra ary afaka nanafaka ny olona, afaka nanadio ny olona, nanangana azy olom-baovao maika fa ianao, matoy ianao mbola mpandrenesan'Andriamanitra n'izao teniny izao dia tena hoe tian'Andriamanitra tokoa handova azy ianao. Amen. Kaza dia atao tsinotsinona fa hainao tsara ny feon'Andriamanitra. Ny fijangajangana ihany koa izay mety ataon'ny mpivady atsirambina, izay mety mieritreritra tokoa izy fa mahay mionona ny vadiny, na raha lehilahy izany na raha vehivavy izany, kanefa misy fomba fanao izay ataon'ny mpivady ao amin'ny tokantrano. Mety mieritreritra tokoa ianareo fa tsy misy olona mahita, fa Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra ary mahafantatra ny zavatra rehetra. Fa androany Andriamanitra dia te-hampahafantatra hoe misy mpivady izay tsy mijangajanga amin'ny olona izy, fa mijangajanga amin'ny zavatra izay jeren'ny masony ao amin'ny tokantrano. Ary na dia izy mivady ara no miaraka manao izany, tahaka amin'ny fijerevana filma maloto, tahaka amin'ny fijerevana horonan-tsary na boky izany maloto, ireny rehetrarehetra ireny dia fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fijerevanareo mivady filma maloto na zavatra maloto dia fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ihany koa hoe ny fampiasan'ny mpivady itony zavatra antsoina hoe sextoy na fitaovam-betaveta izany dia fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra ary sakana izay tsy ahafahanao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Na dia mahay mionona tsara amin'ny vadinao ary ianao tsy mijangajanga amin'ny olona, tsy mampirafy azy, fa ny zavatra izay ampiasainareo dia fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra ka hatsaharo. Ary io izay rehetrarehetra fitaovana rehetra izay novidinareo nataonareo eritreretinareo fa hoe mitondra fahafinaretana aminareo mivady, fa tadidio tsara fa ny vadinao na lehilahy ianao na vehivavy ianao dia ampy hifalianao araka ny tenin'Andriamanitra hoe mifalia amin'ny vadiny fahatanoranao. Dikan'izany dia ampy hifalianao ny vadinao, tsy afaka hanampy na hoe tsy tokony hanampy ianao amin'ny zavatra izay efa nataon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fa ampy anao hifalianao ny vadinao. Amen. Ary tsy voatery hoe ny mpivady ihany, fa misy ihany koa ny selibatera mampiasa ireny fitaovana ireny na mijery filma maloto dia mitsangajanga ianao izay na dia mbola tsy nisy
na dia mbola tsy nisy olona niaraka taminao na hoe niara-nandry taminao na nanao firaisana ranofo taminao, dia efa mitsangajanga ianao ary mila mibebaka amin'izany, mila miala amin'izany raha tianao tokoa ny handovan'Andriamanitra, raha tianao ny ho mpiray lova amin'i Kristy Jesosy. Amen. Ary ao ihany koa ny izay ny fitsangajangana ara-nofo, fa ao ihany koa ny fitsangajangana ara-panahy. Ny fitsangajangana ara-panahy ihany koa dia ny fanaovantsika Andriamanikafa. Izao sy anao izay efa manompo an'i Kristy Jesosy kanefa mbola manompo Andriamanikafa, dia mitsangajanga izao sy anao izay eo anatrehan'Andriamanitra, satria izao sy anao izay fofombadin'i Kristy Jesosy, izao sy anao no ampakarina, izao sy anao izay antsoina hoe fiangonan'Andriamanitra, dia izao sy anao dia tsy tokony anao Andriamanikafa intsony fa Jesosy Kristy irery ihany no tokony ho tompontsika, tokony ho iankofantsika. Ary eto dia te hilaza hoe tsy voatery hoe manompo sampy ihany ianao no antsoina hoe mitsangajanga ara-panahy, fa na dia mivadinao raha dia mety ho tonga Andriamanitra ao, na ny zanako raha dia mety tonga Andriamanitra ao, mety haka ny toeran'i Kristy Jesosy. Izany akory tsy midika hoe aza mity mivadinao, aza mity ny zanakao, fa voalohany indrindra aloha dia tokony ho hita mibahany toerana ao amintsika dia ny fitiavantsika an'i Kristy Jesosy. Ka dia mino fa mifanahy masina ny hanazava antsika tsirairay avy rehetra, hampahalala sy hampafantatra antsika izany, ary mba tena hoe ho hita tokoa tsika, mba le fitiavana voaloha tokoa no hitoetra betsaka ao anatintsika, dia ny fitiavana an'Andriamanitra izany, ny fitiavana an'i Jesosy Kristy izany. Ka dia ny fanahy masina ny hanazava ny sainao, ny fanahy masina handresy lahatra anao ny amin'izay rehetra mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo fiainanao, izay mbola sakana, izay mbola tsy ahafahanao mandova, ary ny fanahy masina ihany koa ny tena hoe hamery anao hatrany, hampahery anao hatrany mba hantanterahanao izay hampanaovan'Andriamanitra anao. Voninahitra ny eo an'i Jesosy Kristy dia hivavaka isika misaotra raha eo ny amin'ny teninao, ary mankasitraka betsaka anao izay ny amin'ny fananarana, ny amin'ny fanitsianao anay, satria tena tia anay tokoa ianao, satria ny tanjonao aminay dia ny hahatonga anay handovanao sy hahatonga anay ho mpiray lova amin'i Kristy Jesosy. Ka dia mankasitraka Tompo, ary izay rehetrarehetra no resenao lahatra androany Tompo, dia ianao ihany koa Andriamanitra ny asa ho aminy, hatanteraka ny famonjena azy, hatanteraka Andriamanitra ny sitraponao rehetra, ary dia mankasitraka indrindra ihany koa ny amin'ny hery izay hanafianao ny tsirairay avy rehetra ahafahany manatanteraka izany eo anatrehanao. Voninahitra rehetra anie dia ho anao irery ihany, ary amin'ity androany ity dia mankasitraka anao ihany koa ny amin'izay rehetra mangetaheta te ho afaka, fa ianao tokoa ny hanafaka azy. Amen, satria ianao mpanafaka Jesosy. Voninahitra dia ho anao irery ihany. Amen.